fampatsara eo amin'ny fanatrehana tsy fotoana very zany ny zavatra rehetra atao miaraka amin'Andriamanitra fa misy tombony foana manana gain foana ny zanak'Andriamanitra rehefa fanatrehany rainy ary ny fahatsapantsika tena hoe zanak'Andriamanitra dia sahako milaza aminareo fa izao no tenenina hoe raha nareo arozy izy izay ray ratsy tsy mahay manome zavatra ratsy fa zava-tsy nomenareo amin'ny zanakareo. Raha mangataka mofo izy tsy menareo vary, raha mangataka trondro izy tsy menareo bibilava, raha mangataka atody izy tsy menareo maimbo ka maika vary. Diny no akaikinao ka maika vary. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe à plus forte raison izy, à plus forte raison ka maika hoe dadantsika izay any an-danitra. Mila manana assurance aloha zany ianao voalohany indrindra hoe dadanao izy. Rehefa nananao zay hoe manana an'izay assurance ianao hoe dadanao Andriamanitra tena aza misy doty na dia miteny ary ny 8 milliards de personnes hoe tsy dadanao zany, tsy anao an'izany, tsy hositrana zany ianao dia aza manana doty mihitsy na dia nikely azy. Mba eritreretony hoe ozy zany ohatra hoe Joshua zany, Joshua io zany Joshua magnatsy anao hoe papa, est-ce que tu peux m'acheter du pain? Dia izy za hoe non. Izy za hoe oui, je peux t'acheter du pain. Dia rehefa tonga dia hoe lasa zany izay mianaka tonga dia tonga ny boulangerie. Dia avy eo ilay zanako miteny t'es sûr que tu veux m'acheter du pain? Tena choqué kely ako raha zany no teneny hoe t'es sûr que tu veux m'acheter du pain? Nefa ny zanako rehefa tonga ao boulangerie be da be ny kristianina manao ohatran'izay fomba izay. Tena sura ve anao Andriamanitra fa hanasitrana anazy hoany anatin'ny sekoly ny fanasitranana? Aza manana doty teny kaikinao, aza manana doty eny dia hitanao hoe androany tsika ny onction amin'ny fanamasina fantatro fa miasa foana fa androany tsika ampiasa finoana. Le finoana io mihitsy ny ampiasaina. Ny finoako efa ampiasaina fa ny finoana koa mila ampiasaina, mila enclenchena, mila déclenchena le finoanao mba hahafahanao manampy ny hafa ihany koa amin'ny manaraka. Tena hoe santé divine. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Manomboka iresaka momba n'ity éternité ty mihitsy sika. Ny SMS izay nalefa taminareo tamin'ny maraina dia milaza an'izao ilay tenin'Andriamanitra tao. Ny fampahelezana moa zany. Fampahelezana fa mifanahy masina ilay izy. Dia izao ny zavatra niresahantsika tao hoe ny volonté parfaite n'Andriamanitra dia tsisy olona matina dia ndray azy. Tsy misy. Volonté n'Andriamanitra dia ozy izy Genèse 1:26 nataoko araka ny endriny araka ny endriko sy araka ny tarehiko ny olombelona. Ny olombelona tadidiro tena miavaka. Dindray nakaikinao tonga zava-mahagaga eo mason'ny olona hoe Psaume 71 misy an'izay. Fa zao tsika misy fotoana manambany ny tenantsika hoe za zao raha ohatran'ny saka miolé dia mena azy daholo zavatra rehetra teny. Dia zavatra miolé moa zany izy moa tsy miteny dia ohatra angatahana. Ny alika rehefa te hipopoa te hipipidy na mangatsika na mafana dia tsy maintsy mivoaka amin'ny maître. Manana trano manokana, manana baolina manokana, za tsy mba manasa vilia zany. Zany ny alika, zany ny saka tsy manasa vilia zany tralahy, fa le maître no manao azy. Toute la journée dia se prélasser eo amin'ny canapé sous le soleil na eo ambony radiateur. Zany zao ka tena fiainana. Tena akaikinao hoe adala sy votsa saina.
tena betsaka ny olona manao an'izany zavatra betsaka ny olona mety tsy miteny fa manana an'izany fomba fisaina zany ny alika le biby indray a no tiaka ny plasin'le biby izy nefa mba fantatrareo teny kaikinao mba fantatrao ve any bokyny hebreo any dia voalaza fa ny anjely dia misisika tia hita ny fiainanao ny anjely tia hanana ny plasinao fa dio tsara fa ny anjely tsy nataony araky ny endriny tsy nataon'andriamanitra araky ny endrikao araky ny endriny azafady ny olombelona ihany nataon'andriamanitra araky ny tarehiny sy araky ny endriny ary natao hivivre éternel ny olombelona volonté parfaite n'andriamanitra raisinoty zay volonté parfaite n'andriamanitra tsy orangeny maladie eto ambonin'ny tany de pourrir de me revenir à la poussière maninona ary ty secret anankiray vao nidevely mifanahy masina tamiko tamaraina ty zao maninona ny zavatra rehetra de mitenenina ny noharina hoe misy de misy de misy de misy fa ny olona tena mivolavolainy tenena kaikinao satria anao sarobidy tsy vitan'izay hoe sarobidy zay fa ny olona rery no mifofony aina de lasa amy vivante ny olona rery no misy ny fanahan'andriamanitra eto ambonin'ny tany ny olona rery sarobidy amin'andriamanitra velona mihitsy ianao ka aza manambany ny tenanao ho tahaky ny manisy ao mialina ny saka ao an-tranonao anao mialina ny alika an-tranonao zany ny tena tsy fahalalana ny identité anao manambany an'andriamanitra manambany an'andriamanitra ny anao vao manao an'izany ka ao anatin'ity école de guérison ty dia tadidio tsara fa tsy natao ho tonga poussière tsy zay ny volonté parfaite n'andriamanitra tsy zay mihitsy ny volonté parfaite n'andriamanitra fa noho ny péché lasa nahazo vahana tao anatin'ny olona dia soa ihany tena kaikinao soa ihany le izy fanahenan'andriamanitra le fotoana rehefa mamakinareo ny tantara dia avy any amin'ny 950 dia nidina 700 nidina 600 nidina 500 any amin'ny Genèse 6 izy lasa 120 any amin'ny Psaume 80 izy lasa 80 tenenao kaikinao mba fantatrao ve ina ny antony satria miratsy andro manalina ny olona tena mitenanareo miratsy ny olona mety mieritreritra tena soa ihany fa tsy niaina tamin'ny andro Hitler fa tsy mbola miteny eny zavatra ataony fanjakana amin'izao tsy miteny zavatra nataony Hitler oui nafaty izy fa mba fantatrareo fantatry ny fanjakana rehetra eto ambonin'ny tany fa misy olona 300 000 maty isa-tsegondra noho ny tsy fampiny sakafo nefa vitan'ny olona mividy une cuillère de iny tena ty caviar amina centaine de milliers d'euros vitan'ny olona dia ahoana iza zany ny diso reny UNICEF tsy rarahako raha misy mipiasa an'izany nareo fa reny ONG tous les ONG satana daholo ny ao ambadiky reny asa soa asa soa tsy ao ambadiky ny asa soa rehetra misy tanjona daholo ary tanjona satana daholo ianao zao rehefa miditra amin'izao fotoana zao rehefa miditra grande surface anankiray dia modomena an'ilay taratasy iny hoe mba tsarovony sasany tsy manana lasa culpabilisena indray le olona hoe mba tsarovony fa tsy tokony ianao gouvernement hoe tokony ianao gouvernement ianao eo mpitondra ny tokony mikolokolo an'izany teraderaina hoe Banque de France manana réserve ana 5000 milliards de lingots d'or maninona mbola misy ny SDF maninona mbola misy ny olona tsy mihinan-kanina eto France zany hoe de normal tena rehefa zany hoe de normal zesy tena hoe puissance mondiale ny tena tsy hoe puissance mondiale tsisy mahantra ao anatin'ny firenena tsisy mba fantatrareo ny zavatra fiainana amin'ny hoe Japon zao to 3e raha tsy diso 3e Japon fa mitenanareo any fa fanandevozana ny miasa any fanandevozana 18 heures
18h olona mikarama 8 000 € anao fa manana trano a trano baoritra je veux pas de ton 8 000 € tena miteny anao tsy rarahako de rehefa misaina anao mitodika kely amin'ny Madagasikara fa tena mbola libre Madagasikara za tena mahatoko mihitsy za mivavaka engany hoe tsy voatra mihitsy Madagasikara tsy voatra amin'izay lafy ny fivoarany araky ny olombelona zay mivoatra amin'ny fahafantaran'Andriamanitra fa zao voalaza anaty baiboly tena akaikinao zao voalaza sambatra ny firenena zay manana anizy an Jehova ho Andriamanina ny voalohany indrindra ny firenena sambatra tsy ny premier mondial fa ny firenena manana an Jehova ny zavatra tokony mivavaka ataonao amin'ny Madagasikara voalohany manana an Jehova Andriamanitra Madagasikara aza mieritreritra 150e hono et alors 150e tsy aloko 150e mitsahatra mihinan-kanina à 500 ariary 500 FMG anao afaka mihinan-kanina toy izay anao manana karamana 8 000 € nefa 18h par jour anao tsy tranomboatra ny ipetrahanao tsy misakafo anao vao mitraka kely anao dia bety vao manana kely anao dia andevony zany tena kaikao zany ny fanandevozana zany ny fanandevozana izy any Japon raha tianareo fantatra vao mitady aka pause kely anao dia tenenina économie satria teo premier mondial zafady amin'ny fomba fiteny tena tsy rarahako na tsy voaloha mihitsy ary Madagasikara amin'ny resaka économie tsy ilainy zany no mahatonga an'ireo hoe puissance mondiale reo manapatapaka be mihitsy satria fehezy ara-tsaina feheziny ara-panahy ny pays indrindrandrindra fa ny afrikana ka mila mifantoka tsara tsika fa toyny amin'ny hoavinao fa toyny amin'ny éternel anao na henan'Andriamanitra le izy so ihany fa 80 izy ianao mieritreritra be za jeune zay le irany datoriza teo eo amin'ny tevany mandrakizay ny jeune no mandehandia hoe zay mbola jeune mbola maintso volo 80 zany ka tena ohatra zao 80 ans zany raha miresaka amin'ire Abrahama sy non tsy ry Abrahama kory fa i Abrahama koa mbola 130 ans fa miresaka amin'ny Adama ianao zay nenany ka 965 ans 965 ans izy fa miprograman'Andriamanitra teneny hoe volonté parfaiten'Andriamanitra tsy misy hoe an zany tsy misy hoe 1000 ans zany na hoe indra matoy centaine de milliers d'années tsisy dikany amin'Andriamanitra zany non tsy tsara zany neny tsy tsara zany miprograman'Andriamanitra toi tu vas vivre éternellement teneny hoe éternel vie éternelle 1 Corinthiens 6 19 à 20 naran'i Jesosy ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit tadidio fa fanahan'Andriamanitra dia tsy mety maty tena kaikinao fanahan'Andriamanitra tsy mety maty dia zao le vaovao mafaly enoy tsara tena hafaly anao ty zavatra ty tanareo Jesosy anie tsy maty raha tsy nanolotra ny eny ninona nataony Satana tao tsy mety maty izy noho io fanamasina io satria le corps du Christ le corps de Jésus c'était le temple du Saint-Esprit tsy mety maty Jesosy zay no natonga azy tena hoe zany nomenana ny pouvoir manino manolotra ny haiko sy maka ny haiko indray zany antsoina hoe Andriamanitra tena kaikinao zay le maha-Andriamanitra an' Jesosy afaka manolotra ny izy dia afaka maka indray meko alaiko izy rery ihany ny afaka manolotra n'izay zavatra ananana adinareo zay fampianaran'izay le mimehezatsika nisy fotoana nanao école de guérison tsika hoe gros titre tany anaty magazine matanjaka be zay dia maintenant l'homme peut vivre jusqu'à 500 ans tena ianao docteur ianao professeur ianao chirurgien io ary efa tsotsofona vao mety ho tonga 80 raha sitrapon'Andriamanitra 500 inona no menao
ny olona raisinaoty ny olona manana ny vie éternel anao afaka manome vie éternel jesosy ny anarana teritsika jesosy amen izy no afaka manana zany toy izao ny tiavan'andriamanitra zao toy izao nomeny zanatokana mba tsy hovery zay rehetra aminao tsy fanana fiainana mandrakizay izy no afaka mamianao fiainana mandrakizay vie éternel efa miditra saditsika manitsaka saditsika ny 2017 afatra 2017 sa vie éternel misaintsaina ny vie éternel koa ianao ino moa nidiran'izany ao anatin'ny école de guérison zay indrindra le izy satria ianao tsy natao iainy ao anatin'ny vie de 80 averiko foana zay tous les français sans exception satria efa teraka vaovao izy angamba miteny an'izay on ne vit qu'une fois la vie est si misy fomba fiteny zay hoe fouille les vies mila miprofiter izy mihitsy ianao natao hanana vie éternelle ety an-tany ozy izy jesosy takiny any an-danitra midika hoe ety an-tany takiny an-danitra ety zany ny zanak'andriamanitra dia efa mila miaina sy misantaka an'izany hoe vie éternelle zany de tsika hoe raha ohatra zao tsika manatrika eto ka tsisy hoe marary tsy manana aretina zany de raina ny tompo tena arabona akaikinao misaotra anao a jesosy hoe fahasalamy ianao amen fampitsodrano koa tsika de ohatsy tsika hoe mifanay masina zay no mahatonga antsika mibety foana hoe aza miandro marary vao tonga école de guérison fa raha sendra marary koa anao tongava koa école de guérison fa zao raha aza miandro marary ndray zafady raha ohatra ianao ka sendra tsy marary misy ny antsoina hoe ohatsika hoe maintenance tena akaikinao maintenance de maintenance io ino antsoina hoe santé divine avy reny santé divine ny santé divine dia ao anatin'ny présence de Dieu misy anazy toy hoe za tsy mila manasika école de guérison za tsy marary tena akaikinao aza miteny an'izay ntsony ianao aza miteny an'izay anao satria hotafian'ny satana amin'ny aretina ianao mba hatongavanao amin'ny école de guérison zay dia fantatra hoe tena ilainao mihitsy ny kaiky le maintenance niza créateur ana produit eto ambonin'ny tany ka maika ave fa ny créateur an'izao tontolo zao tsy saina amin'izany hoe mila maintenance tsika ny créateur ny zavatra rehetra dia hoe mila kolokoloana zay ny créé ny pommelle zao dia hoe mba hikolokoloana azy tsy grincer azy dia asiana menaka an'izany ndray inona koa le sol mba tsy hatonga azy ho ratsy dia maneno misy fotoana hosorana savoka mba brosio ho trano hoe mba hafafao ho trano hoe ny tomobile tsy maintsy asiana menaka tsy maintsy solona pneu tsy maintsy diovo tsy maintsy aspirena fa tsisy olona manana zany tena olona tena olona fisainan'izao tontolo zao zany hoe mividy zavatra dia avy eo mandra-pahafatiny be eo ohatra hoe mividy ordinateur dia efa feno rora be l'écran dia tsy mba sasana efa misy poussière be dia tsy mba fafana mividy frigo dia tsy dia congelena mihitsy dia eo dia masiso be dia sakafo efa tamin'ny 1915 ny ao anatiny eo mividy kiraro dia za tena mibe dia olona oatra mihitsy mividy kiraro dia tsy sasana mihitsy fa mibany soloana oy tsara misolo-ba fa mba sasao koa le kiraro hosolo crème koa le kiraro ohatrany koa ny akanjo tsy misasa mihitsy fa rehefa matsiso dia arina misy ny relais dia arina satria mora ny akanjo ty France vidindray 1 euro anao dia efa mahazo tena akaikinao tsy fisainan'izao tontolo zao zany zany ny fisainan'ny olona hoe za manana capable ako dia bon mora diso zay fisainan'izay ka zay verina ataon'le lesontsika ao anatin'le santé divine tsika tsy sitrapon'andriamanitra mihitsy ny hahafatin'ny olona na dia miray azy tsy sitrapony zany na tonga an'andriamanitra tsy maintsy andefa ny saint esprit otsika teo hoe jesosy tsy tokony ho faty mihitsy ninona zavatra nataony ary tena tsy vita mihitsy ny koa mitondra n'le péché ny souffrance sy ny douleur tena atroce zany tena akaikinao atroce rehefa mijery an'le film passion du Christ iny tsika dia betsaka amin'ny mamafalely betsaka amin'ny tomany fa ny zavatra tokony ho sanitsaintsika voalohany indrindra hoe tena niaritra kay jesosy
tsy hoe nydéconnecten'andriamanitra tamin'ny cerveau akory ny naira de hoe ka jesosy kosa tsisy nairako efa efa isorona manko ny naira de tsy maharenina ntsony natapahana ary ty de oay ohatr'izao no anatinao fa ny jesosy tena nomeny zay le Ésaïe 50 verset 6 natorotry ny lamosiko izy j'ai donné mon dos à ceux qui me frappaient et à ceux qui m'arrachaient la barbe ozy izy tsy mba nikaseko koa ny fasiko mba hitretony hoe iny le niteneniko anareo foana hoe zay lehilahy efa zatra miaratry tery nisonona amin'ny pince épilé mbola mare maraha ny jesosy tonga de le barbe mihitsy nongotana mantatsotro zao any psaume 20 rehefa mamakinareo psaume 20 sa 22 tsy tadidiko tsao tadidiko izay fa misy filokely izy 20 21 22 jereo kely fa tena méconnaissable hono ny tarehan'i jesosy méconnaissable satria tellement voadaka voalako tondro sy rehetrarehetra ary ny aretina rehetra de A à Z na mbola voahisy ho foron'ny olona ary tadidio fa ny aretina ny foron'ny olona foron'ny satana io foron'ny satana io ary olona ny anyrahany io na olona ary rehefa mitapenareo ny amin'ny YouTube de hitanareo tsara mihitsy fa misy pharmacie misy usine manamboatra aretina hitanareo izy alefa an'le aretina afafin'le aretina de avy eo izy no tonga avany le bon samaritain là tia le izy tia ny vahaolana tadidio fa misenrichirany ny risy ao ambadiky ny aretina tadidio zany zavatra zany tadidio zany avaiza mora ny mivoaka le malheur des autres fait le bonheur des autres izy ny malheur misy olona malheureux foana de misy olona ohatrany anaty bonheur foana satria izy mifinance an'ireny pharmacie sy ny karazan'ireny kilalao any zay ma prince de ce monde azy satana kilalao any tany kilalao any olona ka tian'andriamanitra ianao hiala ao anatin'izany zavatra zany noentiny jesosy daholo ny aretina de A jusqu'à Z na ny aretina mbola ho foron'ny olona ho alefan'ny satana mandrava tonga ny faran'izao tontolo zao ary efa noentin'i jesosy ilay izy zay no mahatonga antsika miteny miaraka amin'ny Pétera 1 Pierre 2 24 1 Pierre 2 24 teny kaikinao mieny ve ianao hoe raiso ny anjaranao amin'ny aran'i jesosy tena raiso 1 Pierre 2 24 vakio tsara ne qui lui-même a porté nos péchés a porté samy malala tsara tsika fa efa passé ny dikan'izany en son propre corps sur l'arbre afin qu'étant mort au péché nous vivions pour la droiture par les coups qu'il a reçus vous avez été tena kaikinao vous avez été zay zavatra voasoratra ao anatin'ny baiboly tsy afaka kiantsika ary tsy afaka marinitsika ntsony fa efa marina vous avez été ozy izy vous avez été vous avez été vous avez été averena vous avez été guéri no nanana sitranana anao le diakapoka an' jesosy efa ilia 2016 ans passé c'est à cause de ces coups qu'il a portés que je suis guéri maintenant même nizaniza marary teneny je suis guéri maintenant même par les meurtrissures de Jésus amen tena tsotro zany minoany zany ny fikirany zany raiso zany zavatra zany fandraisana ny eo amin'ny école de guérison zay le nateritsika foana fandraisana tsy fangatahana raha tonga eto anao diso hoe angataka fanasitrana tsisy fanasitranana azonao amin'ny alalan'ny fangatahana fa azafady fa fandraisana le izy efa voapayé il y a 2016 ans passé fa fandraisana ny eto amin'ny école de guérison amen. Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Aiza ny fanahy masina? Aiza ny fanahy masina? Atao anatiko. De miverina amin'ny Jesosy mifatsika teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy le izy ny tena za manana ny pouvoir afaka manome sy afaka maka an'le aina. Tsika teo Jesosy tsy maty mihitsy raha tsy niala ny fanahy masina. Jesosy pourquoi m'as-tu abandonné? Satria tsy maintsy niala ny fanahy masina.
tsy maintsy miala ny fanay masina kaikinao tsy maintsy miala ny fanay masina zao nefa n'le promessen'andriamanitra alleloia romain 8 reto tena tianao andriamanitra eno kaikinao tianao andriamanitra romain 8 manomboka verset 10 et 11 raisy noty surligneo zarao amin'ny sms afficheony amin'ny facebook zarao mba ho fantatry ny olona hoe iny izy io fanay masina io fanahanizy io romain 8 verset 10 11 et si Christ est en vous tena Christ est en moi le corps est mort à cause du péché io le lasa vovoka mais l'esprit est vie à cause de l'impartialité noho ny fahamarinana verset 11 mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts demeure en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit qui demeure en vous. Mazava be kosa zany tsy hitako tsony zay anazavana plus que Paul tsisy révélation tokony hotsoahana tsony zany fa tonga de marina fotsiny le ten'Andriamanitra fa raha Kristy mitoetra ao anatinareo na de maty ana zany tena no ny ota ozy izy io le zany le tsika zany zao vivre éternellement fa tsy avec ce corps tena kaikinao tsy avec ce corps ty corps ty tsy maintsy miantitra ty corps ty tsy maintsy miketrona tsy maintsy mifotsy ny volo tsy maintsy tenenina kaikinao fa jero tsara izy fa ny santé kosa santé divine azonareo nga mitiky tenenina ty corps ty zany ty tsy maintsy ho vovoka fa le santé koa iny le mitenir anahako tsy azo miaritana mandrakizay intsony ahako ao tsika mazava aloha zay satria misy fotoana ny olona rehefa mieritrehitra hoe raha miditra ao anatina école de guérison zany za de tsy miantitra tsony tsia miantitra ianao miantitra ianao bien sûr fa le santé anao ny herinao ny puissance anao zay kosa matanjaka foana ianao mavitany vitany jeune ianao zay le mahasamihafa na de ao anatina corps na vieux zany ianao ianao ohatry ny aigle ny fanidinanao anany tsy ohatry ny poule tsony tsy ohatry ny tsy poipoy tsony sy tsy ohatry ny ino ty mikopakopakely be ty afody ohatry ny aigle de jereo tsara ane l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en vous fahatsapahany zany hoe mifanan'Andriamanitra atao anatiko de hoe celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts le nanangana Jesosy tao am-pasana aitsika tsara mihitsiny Ésaïe 50 verset 6 et Ésaïe 53 verset 4 verset 5 hoe tena daroana maty nifatsiany Jesosy nitroboana tamin'ny lefiny izy ina koa nanaovana azy nasiana felotsilo izy nampidirina tany anaty fasana izy fa tsy hoe nandritry ny atelona izy akory de nakasofla kely tao de nitsana tia tena niady tamin'le aretina mihitsiny izy mba hatonga anao ampandresy anao ampijoro anao hoe tia ny zanako tsy andairana aretina tsony amen de rehefa zao le voalaza tao ce même esprit vivira aussi vos corps mortels par l'esprit qui demeure en vous ao anatiko mifanahan'Andriamanitra tena ka atao anatiko mifanahan'Andriamanitra anisan'ny miatriste ny fanamasina amin'ny resaka guérison divine ny resako miatriste amin'ny fanahy masina tsika raha ohatra ka milaza fa mino an'Andriamanitra nefa mbola misy fotoantsika manana confiance amina pilule amina seringue azonareo hoe tiako tenena miatriste amin'ny fanahy masina koa anao satria izy no midonné an'le vie tsy zany no mitenenio fa nitenin'Andriamanitra c'est le Saint-Esprit je suis son temple de ozy izy ve nareo raha za ve le temple en Saint-Esprit de il s'occupe pas de moi posez-vous la question manana villa ianao villa vidinao 1 milliard d'euros toko lava tena cher très cher mihitsy izy 1 milliard d'euros vidiananao azy de ianao ve sira fa vitanao ve tsy amafanio trano ianao ary angamba mety tsy tahipetra koa satria izy anao tena tellement kolokoloko be loatra ty zavatra ty kanefa 1 Corinthiens 6 verset 19 20
ny vidian'andriamanitra prix tena no tsy prix d'or koa raha prix d'or ny olona miteny zany prix d'or fa tena prix faran'izay tapondrindra no vidianan'andriamanitra amina anankiray tena hoe amina anankiray tsy ny amina zao tontolo zao rehetra fa amina ray fotsiny tena prix de tena tsy takatra satria ny hain'i Jesosy de ianao hoe de tsy karakaraina de ekeny ve ianao hoe ekeny ve ianao tempolon'ny esprit impur tempolon'ny aretina teneno kaikinao je suis ouais le temple du Saint-Esprit je ne serai jamais le temple des maladies amen de reso zay manomboka zao rehefa misy aretina mitady hiditra zany de inona tokony ataonao azy atao inona roana fatsia eny ianao moa zany fanay masina efa micomprendre anahy ihany fa ianao efa atao anatiko de mbola sady misotro an'le sady mihinana pilule ihany amin'ny anarany Jesosy sady mihinana pilule ary efa mino de mino hatramin'ny farany za tsy mampirisika anareo mihitsy aza mihinana za mihitsy aza atao teneniko fa raha mino anao de ahita voninahitra Andriamanitra zay le izy de atao izy efa joroa vavolombelona teto foana fa abonné mihitsy no izy abonné mihitsy tamin'ny zala carte verte ty na tsy ilaina le fanafody de alaina satria sao de marary atsoatsy de jerena mihitsy misy olona tena mamaky an'le ino ty le date de péremption sao de tsy tonga 2020 zany ny aretina zany ny makarary lohanao sao de tsy tonga 2020 sao de efa lany daty heureusement lany daty zay no fantoka tsara mitodika tsara n'Andriamanitra satria zay zavatra zay zao verina any amin'ny resaka hoe fandrosoana censé hoe fandrosoana ondry zany ianao raha vao marary kely aty carte verte ny style mihitsy ianao amin'ny satany zany hoe manana carte verte na ohatrinona de atsofoka ty de mahazo makany amin'ny dokotera de tonga de tsy haiko tsony ary aloha tamin'izaho consacré 23 € fa zao tsy haiko tsony na ohatrinona le hoe rehefa makany amin'ny dokotera tsy haiko akory ny vidiny fa tamin'ny 2007 23 € le izy ny vadiko fahavolombelona teo de miasa be mihitsy ny carte de tsy mivoaka tamiko le izy nefa mivoaka taminao any le izy vadinianao tena kaikinao mivoaka taminao any le izy fa dio tsara fanikaramanao rehefa manday fiche de paie anao ny un tiers de cotisation am'ireny zavatra be tabe reny ianao zany ianao efa miaina santé divine io tadidio fa micotise ho an'ny olona ianao de za tsy mimenimena ntsony hoe misy intera indray nalainy zalahy fa micotise ho an'ny olona fa tsy micotise ho an'ny tena koa satria zako efa assuré ny lanitra amen tehako sika de sao ianao koa assuré ny lanitra mila fantatrao izy zany tongotra andiananao zay le teny tatimidrindra teo koa ny tongotrao tsy le tongotra ty tsony hoe mibona amin'ny tany fa ny tongotra efa any amin'ny lanitra les deux pieds any an-danitra any le parcelle ny raiko tsy inona fa tsy eto amboniny tany ka amen ka anao mila misaintsaina ny zanjanadrany ka za tsy mampirisika anao mihitsy hoe aza mihinana pilule fa raha mbola zay aloha ny finoanao tsy manino fa te hampiakatra amin'ny finoanao hoe misy mahery no io fanahin'Andriamanitra io Romains 8 10 11 1 Corinthiens 6 19 à 20 zao voalaza verset 20 verset 19 vous ne vous appartenez donc pas à vous-même ozy izy car vous avez été racheté à grand prix ohatrina dikany hoe à grand prix inestimable soraty mihitsy je suis inestimable à Dieu oreto vaovao mahafaty zany tsona hoe vaovao mahafaty zany tsona hoe bonne nouvelle à grand prix mihitsy ny tena hoe tena le plus valeureux am Dieu mihitsy ny hoe no natotony teo ambony latabatra hoe je veux les racheter l'humanité na mbola vao ivoaka ary de efa niracheten Jesosy alleluia na de taranaka ao ary raha mbola tsy tonga Jesosy de efa niracheten Jesosy vaovao mahafaty teny kaikinao vaovao mahafaty zany tsy hoe ianao mbola irachete ny taranaka ao atseoriny fa efa voaracheten Jesosy le izy tamin'ny alalan'ny rano zany Jean 3:16
tena mahafoka ny olona rehetra. Zay no mahatonga an'Andriamanitra afaka miteny je suis le commencement et je suis la fin. Tout ce qui est entre l'alpha et l'oméga mbola ao anatin'ny éternité dikan'izany. Ao anatin'ny éternité zany 2017 zany 2018 19 20 zany tadidio fa mbola ao anatin'ny éternité zany. Karaha ohatra k'Andriamanitra no alpha sy oméga anao mifalia fa ao anatin'ny éternité zany lalanao. Amen. Ao tsika. Honorez donc Dieu dans votre corps. Tsika zay mila mitandrina koa zany tsika ho an'ny tenantsika. Tsika hoe anao piva indray sao pasteur hoe mikotrana. Oui. Tena tsoroko mihitsy anao piva mikarakara anao tena. Tamaraina nisy ankizy vavy dia mitenenina vavy araroty ny vatanao mbola jeune io kolokoloiny tenanao. Fa za jeune dia manao zay tiako atao za zao mihitsy nanao an'izany. Za jeune dia atao zay tiako atao sotroina foana hoanina daholo tsy fatin'ny zavatra rehetra ty. Fa rehefa tonga aty amin'ny trentaine d'année amin'izay anao vao tonga saina hoe taky zay tsy nisotro, taky zay tsy nihinana, taky zay tsy nanao an'izao. Tena hoe kaikinao taky zay zany. Hitanareo izy tokony misy zavatra zany tokony amen misy zavatra zany tena tokony eviteny azo eviteny tena kaikinao azo eviteny ahoana ozy izy Paoly misaoto azy le volume central mihitsy antsy fa volume central hainao hainao miaka midina ta dia jereo jereo tsara ne taiza moa za teo zafady le mikarakara momba ny tena dia le hoe takizay ozy izy Paoly zao le ozy izy Paoly ny zavatra rehetra ozy izy azoko atao fa tsy ny zavatra rehetra mahasoa dia jereo le izy jereo am'izay izy misy zavatra hoe fantatrao fa mahasoa ny tenanao efa fantatrao fa ny zigary jereo ne ndanany ianao maka ianao mbola milaza fa mifoky io hoe Andriamanitra mahatonga créé antony dia azo fo antony zany satana mpanao an'izany jereo ne le pakeny izy gara foanao iny mody soratana fumé tu fa aorianany viens acheter un fumé tu zany hoe tu te tues toi-même je te tue mais tu me payes pour que tu meurs zay zany le izy mividana antsy dia tsy atoy teny zay ny le izy ohatra hoe andana mividy corde dia prends toi toi-même zany mbola izy je te file l'arme mais tu dois me payer dia je m'enrichis tena kaikinao asakasaka ao ihany mbola ifokany io appliqué indray mpanatsaka indray le izy hitanareo le izy dia ohatra zay koa misotro ka le izy anie tsy mbo tsy afaka mifaly raha tsy misotro hoe sotroy ary fa makaiza moa izy zavatra sotronao eny makaiza maka ao anatinao dia avy eonao gaga hoe misy cancer aty anaty vavoniko hoe mila vavahana misy zavatra afaka evite raha tsy misotro mihitsy anao tsy mila vavahana momban'ny ino ty izy indray momban'ny ulcère d'estomac si simple teo kaikinao simple misy zavatra tsotra afaka eviteny zay ny teniko anao hoe misy zavatra tsotra ohatra zao ny cœur raha vao ohatra zay ny tenen'ny tatimilina teo ihany keo zao anankiray 900 € mba hahatonga anao hoe anepesany ianao dia mandefa hoe tonga dans une heure dia efa commandina le izy zay ny le zavatra le rice cooker teo commandina le izy commandina amin'ny téléphone application le izy commandina tonga ao dia efa andrahoy zany le izy tsy mila piasa tsony tonga dia atsofoka ao amaraina ka efa atsofoka ao amaraina dia commandina fotsiny hoe hitany zay le izy ka dia ny olona faly be hoe zany technologie maison intelligent fa avy eo rehefa emprisonné le izy dia tonga sainy avy eo lasa tsy mahay mampiasa lakile tsony fa tsy maintsy posy digital fa da empruntement digital dia avy eo tapahan-jalany empreinte tapahan-jalany tanana sy aloako ny lakile mivoleny zay ny tanako ny tapahana jereo ne le izy oui tsara le teknôlôjia na zany koa mba mampiasa teknôlôjia da zao na anaty telefona dia hoe atao anatin'io koa afaka atao ao ny code bancaire anao dia non merci
raha misy mangalatra telefonako zao fa anankiroa nefa lasa karaha zany ny hoe mipaye par téléphone tsy gory tsy tanteraka tena kaikinao mitandremy fitaky satana daholo zany zavatra rehetra zany ianao sady asainy mipaye anao mbola asainy mamono teny anao mbola asainy mamono ny afy anao tadidio fa raha hoe ianao lehilahy io na ianao vehivavy io mbola mifoka dia eo masony zanakao anao mifoka sady mamono ny futur anao satria ny zavatra ataonao ny zavatra iainany koa dia efa iainany sady sady mamono ny hafa koa anao avy eo anao miteny ka zany tsy mamono olona fa ny tenako ihany mamono olona ihany anao satria ny tenanao tsy anao ianao io voilà zao vous ne vous appartenez donc pas à vous-même raha teo afaka sigara ianao raha teo afaka nitoka ianao implore Jésus afao tsotra le izy 1 Corinthiens 15 verset 44 à 49 1 Corinthiens 15 44 à 49 Corinthiana voalohany toko fa 10 andiny fa 4 6 amby 44 à 49 jamako miteny je suis libre je peux faire ce que je veux nefa ny anao andevony tsigara andevony café za tsy mahazo aina mihitsy tsy afaka manomboka andro raha tsy misotro café zao anaty baiboly misy an'izany za tsy mahazo aina raha tsy misotro coca rehefa misakafo tsy mahinana raha tsy misy sakay tena kakao fanandevozana daholo zany izy daholo zany ny zavatra natao hoaninao sy fisotronao dia voasotro anaty baiboly tahina ny rano zay sotronao rano zany dia atao fahasoanao bois de l'eau c'est simple izy grave mihitsy ny olona manodina ny enjiny 1 Corinthiens 15 44 à 49 Naran Jesosy ce que l'on enterre c'est encore doué de la seule vie naturelle io le hoe 0 à 80 avec ce que l'on enterre c'est encore doué de la seule vie naturelle iny le ozy tsika hoe ito vatany ito tsy maintsy mesoary ito misy mpanompon'Andriamanitra velona be Billy Graham anie vantika on sait tous qu'il est vieux fa izy tsy marary tanao zay santé divine tsy mbola nahitinao hoe iny Billy Graham voasoratra fa hoe niditra hôpitaly non tsy il est vieux dia eo ambony fauteuil roulant fotsiny izy fa tsy hoe marary akory izy eo ambony fauteuil roulant malemy fa il est vieux reraka izy ce qui revit surlignez ce qui revit les velles c'est un corps dans lequel règne l'esprit de Dieu secret ce qui revit c'est un corps dans lequel règne l'esprit de vie check ça me tient casse 1 Corinthiens 15 44 à 44 afafy ny tena izy araka ny fomba anainy izy za aloha tena mangataka aminareo mihitsy manana baiboly anankiroa raha ohatra ka teny frantsay sy teny anglisy nananao dia ataovy en parallèle raha teny frantsay sy teny gasy dia ataovy en parallèle aza mifikitra amin'ny teny frantsay fotsiny aza mifikitra amin'ny teny anglisy fotsiny aza mifikitra amin'ny teny gasy fotsiny fa mba azonao azy bebe kokoa amin'ny intelligence dia avy eo miditra any amin'ny esprit tena manana baiboly anankiroa atsangana ho tena araka ny fomba fanahy izy raha misy tena araka ny fomba anaina dia misy araka ny fomba fanahy koa tanao ry zao ohatrany tsy dia mazava amiko zao izy raha miteny gasy fa miteny frantsay zao dia tena mazava amin'ny be mihitsy ce que l'on enterre c'est un corps doué de la seule vie naturelle ce qui revit c'est un corps dans lequel règne l'esprit de Dieu aussi vrai qu'il existe un corps doté de la vie naturelle tena hoe ty tenako ty zany il existe aussi un corps régi par l'esprit tena anao iny le l'homme intérieur iny le mahatonga anao velona ohatran'izao alléluia 45 l'écriture ne déclare-t-elle pas le premier homme Adam devint un être vivant doué de la vie naturelle tena kakinao zay le vie naturelle zao zay les vie naturelle zay le olombelona zay fa ianao tsy olombelona tso fa efa zanak'Andriamanitra ianao efa miaina tahaky n'Andriamanitra nohariana araky ny endrik'Andriamanitra araky ny tarehin'Andriamanitra dia inona no tenenina le dernier Adam est devenu lui
un être qui, animé par l'esprit, communique la vie. Zany hoe constamment il y a la vie en lui. Tsy Jesosy fotsiny io, teny kakinao tsy Jesosy fotsiny io. Fa raha ny Saint-Esprit zany mivive raha tao anaty, il demeure en moi, il demeure en toi. Dikan'izay la vie coule continuellement en moi et en vous. Teneny hoe continuel, tsy tapaka ny dikan'izany. Zany mahatonga antsika hoe mametra tanana hoy Jesosy, mametra tanana marary de ho sitrany izay satria mankaiza le vie de moi. Au malade, ça va couler la vie, parce que la vie découle de moi, parce que la vie coule à travers moi, tu vois. Et ça va chasser la mort en la personne malade. Mazava be kosa zany, tena tsy hitako soa zay fanazavana plus an'izany misaotra amin'ny fanahy masina. Verset 46. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. C'est les roules, c'est les noufs. Ce qui appartient au règne de l'esprit ne vient qu'ensuite. Zay ny mahatsara, ohatrehatra zay mahatsara. Ianao miaina ao anatin'ny église de Christ, ao anatin'ny royaume-tsika zao. Ny fahasambarantsika zao aza maniry ny fahasambarany zay rehefa tany amin'ny Ancien Testament mihitsy. Aza maniry. Ny fahasambarantsika amin'izao ao amin'ny Hébreu 11 verset farany anao dia mahita an'izay zavatra zay. Ry zareo mba te ahita ny zavatra iainantsika amin'izao. Tsy le fiainana ao anatin'ny pourriture, ao anatin'ny monde pourri ny resahako, fa le hoe le tombony zavatra azontsika, l'essentiel héritage-tsika. Toy verset 47. 47. Le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Iny le nasain'Andriamanitra ifatoatsika dien'izao idirantsika amin'ny 2017 mifantoka amin'ny éternel tsika, mifantoka amin'ny éternité tsika. Aza mifantoka amin'ity nofo ty. Za kosa nefa miteny le hoe tsy fifatoana nofo akory de hoe mahazo mihinana zavatra rehetra zany de avy eo anao obesy, de mifonao tsy mahazaka, de mitosodranao miaka midina, de avy eo nefa natsoina ndray pasteur ametrao tanana mba hidina le to. Fa maninona raha tonga de mikarakara tena amin'ny fomba fisakafoanana, amin'ny fomba fiainana. Tosika hoe ao anaty baiboly eny tsisy ny cross zany zalahy vao maraina. Ka zalahy mibatra foana taloha. Ah oui, mavita kilomètre isan'andro zareo. Sédentaire mihitsy, fatigue. Ay zay kely le tiako tenena teo. I Abrahama 90 taona mbola anakaiza. Nohan'Andriamanitra mivoaka avao andana makary. 40 jours de marche ny endry Mosesy. 400 km ny endry Élie. De marche, tena kakinao tsy ambony ampondra akory ara. Marche. Tsisy ketsoa, tsisy inona matory eny tatatra. Fona Jesosy tsy eny tatatra fa eny amin'ny désert. Ay zay kely tiako isitomana an'le matosy teo, le hoe maison intelligent etsetretra. Ianao nefa mandeha amina automobile, mandeha RER, zany mbola tsy tonga ihany ny sasany nefa misy ny RER. Efa misy ny métro mbola mandeha SMS tara. Diso tsika ineny, diso tsy mety. Mitady hélicoptère zany vao tonga, taterina mihitsy ny sasany vao tonga. Menimenina hoe lavitra loatra. A Madagasikara ianao nefa any Madagasikara mibatry zany amin'ny fomba fitentsika gasy, mandeha tongotra ligne 11. Misy olona tadidiko avany Andorra Fotsy izy mandeha tongotra andeha hivavaka ao Anosy. Aiza anao amin'izany tena kakinao 7 km kay zany? Andorra Fotsy ka hatrany Anosy any Madagasikara. Ianao alaina amin'ny ambulance bevoka, mbola menimenina ihany. Tena kakinao oka izay murmure. Tena oka izay murmure rehetra, tena ho sérieux. Atao resaka sérieux le zavatra. Ry Paul nandeha tongotra tamin'izy nanendrika ny jereo tsara zay mihitsy ny monde. Tamin'izy nanendrika kristianina, mena matériel ianao, io sovaly. Zay mihitsy ny satana ka pourvu de matériel.
dia ohatrany hoe tsy tahina mihitsy hoe paoly satria lasa vaoveo lasa tsy nitaingitra hovaly tsony fa tsy maintsy nandeha tongotra mba tsy nilomano kosa aloha zareo fa nandeha sambo amen fa zay zavatra hoe mila tsapatsika zany ny situation antsika ohatr'izao a dia fa tena misy tsy haiko hoe tokony ampiasaintsika le opportunité ananantsika rehetra mba hiparitaka aingana le bonne nouvelle verinangana antsika aloha verset 40 fitsika zao 48 et nous tsara or tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Inona tianao iviny eto? Genèse 1:26 ny tenentsika teo noariana sy natao araky ny endrika sy araky ny tarehin'Andriamanitra ianao dikan'izay les valables amintsika dia de même aussi ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Any an-danitra ve misy boiteux? Any an-danitra ve misy mona? Any an-danitra ve misy marenina? Any an-danitra ve misy ino koa paralysé? Raha tsisy ianao koa tokony tsy misy. Any an-danitra ve misy marary vavony? Misy pharmacie momba ny ulcère ve any? Misy hôpital ve any? Miteny hoe kakinao tsisy. L'Esprit Saint mitazona ao anatin'le présence de Dieu any an-danitra any amin'izay sainteté zay amin'ny resaka hoe tsy faharariana ny resahako eto dia zay même esprit zay no ao anatinao so ao anatiko mandeha any ametrao tanana ny olona aza misalasala tsony aza misalasala manina hoe na ianao koa rehefa marana ametrao tanana zay le nyteneniko teo hoe raha ianao manana trano ataoko hoe eny exagéré le $1 milliard fa ataoko hoe 1 milliard de francs malgasy ataoko hoe raisonnable 1 milliard de francs malgasy vila anankiray vao mitasy kely fafao io vao milatsaka kely satria cher be anao azy tena kakinao dia ohatry ny ahoana re zao Andriamanitra any an-danitra ao zao hoe raha marary ianao dia anaiky fa izy pentina raha péché vitany ohatr'izay voafafany ny aretina koa voafafany miala koa androany aminaran'i Jesosy raiso ny anjaranao verset 49 et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel ny endrika Andriamanitra tarehin'Andriamanitra Jesosy tsy narary mihitsy ny teto ambony tany dikan'izay za tsy marary tsony eto ambony tany amen un point c'est tout izany d'accord raiso ny anjaranao aminaran'i Jesosy ary misy tsy d'accord za miteny hoe da izany d'accord dia tsy manangatanana ny sasany amen raiso tsara mihitsy ny noty rehefa tena tsy hitako zay ambara plus ho an'ny androany aloha fa tena tiatsika Andriamanitra ndao hitsangana tena ndao hisaotra an'Andriamanitra misy mifantena azy valiny dia amin'ny zoma raisinoty dia amin'ny zoma tsika mizara azy tena ohatreta fataro ny herin'ny fanamasina ao anatinao fa tsy adala akory Jesosy dia nio masina eo akaikinao dia teny hoe tsy adala Jesosy raha miteny hoe andana-tsangano maty olona maty efarana zao Lazarosy ny anarana nohitra izy hoe matory io zalahy zany tokony fomba fijerintsika hoe matory maty dia aza misalasala mametra tanana aza manana doty akory hitsangana vety fa matory ny maty zay fotsiny ataovy eo anaty any Jesosy ny olona tena faroana mihitsy satria tena pourri efa masiso ny lepre mety ianao ve diovinao tsisy tsy miteny hoe mety Rose, si tu peux me rendre pur. Il s'entendait je peux. Je veux te rendre pur. Si je peux, fallait le peu, les pouvoirs, les fananan. Fallait vouloir, avait un ananot, les vouloirs, on a pris un ananot. Les vouloirs, oui, je veux aider quelqu'un qui est malade. Je vais imposer les mains. C'est l'Élise. Fallait pouvoir, les fananan, c'était les pouvoirs, on était non. Les pouvoirs. Non, Max, qui moi. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure,
ni par la force, mais par mon esprit, le Seigneur des armées célestes le déclare, efa déclaré l'izy. Netsina hoe efa midéclaré zany le roi, efa midéclaré le juge, irrévocable. Tena kaikinao irrévocable. Ka le puissance en Saint-Esprit, tsy ilaina an'le zèle anao, tsy ilaina an'le force ambanana anao, fa c'est l'esprit. Ka ianao hoe efa manana l'esprit saint. Raha manana ianao, impose les mains, point c'est tout, lasa ianao mandeha. Vita ny andal, vita ny ianao, vita ny asanao. Tu as obéi au commandement de Dieu, tu as imposé les mains. Tanao mandeha. Aza manana doute koa hitsangana eo, hoe hiandra hitsangana eo, impose les mains, lasa ianao mandeha. Vavolombelona anankiray farany, zoko vavolombelona alohan'ny amarantsika fotoana. Nisy fanampon'Andriamanitra zay Curie zay ny anarany. Dia avy any Amerika izy dia nakany Sicily. Dia tonga tany Sicily izy dia misy rangahy zay Angelo nilalo basiny oncle-ny izy dia voatifitry ny basiny lohany. Dia le bala mbola dino anatin'ny ato. Tsy maty le olona fa dans le coma pendant des années. Dia ny olona rehetra zany hoe ty mpanompon'Andriamanitra Curie ty dia malaza miracle. Hoe andao ianao tsy maintsy hoentina any ianao. Dia le homme de miracle. Dia nentina nisy fo kely. Dia ao anatina trano anankiray zany hoe saine, dia hoe tena dépouillena resaka nany filtrena daholo ny zavatra miditra ao. Dia hoe ianao tsy mahazo miditra ao fa io izy io bataina zany eo amin'ilay bloqué. Dia io izy io dia ahoana inona ny tenenin'Andriamanitra. Dia io zay zao ny tenenin'Andriamanitra, tena kaikanao zao ny tenenin'Andriamanitra. Tsy nare feon'Andriamanitra izy fa zay ny teneniny, zao ny tenenin'Andriamanitra. Mametra tanana marary izy dia hositrany ireny. Dia zay mila mametra tanana dia hoe ok zany niditra tao izy nametra tanana izy, tsisy sursaut, tsisy rivotra, tsisy ninona. Il y avait rien, tsisy éclair, tsisy tonnerre, tsisy bruit. Maty teo any le maty 50% zany. Lasa izy mivoaka dia atao tsisy ninona, gaga zany ny olona satria ny olona rehefa gaga manko ny olona ny amin'ny olona hoe vao metra tanana dia misy zavatra mitranga. Zay fotsiny tenenin'Andriamanitra hoe inona tenenin'Andriamanitra taminao dia hoe impose les mains et il sera guéri. Dia eny fantatra izy verset zany fa inona tenenin'Andriamanitra? Je vous dis que Dieu m'a dit t'impose les mains et il sera guéri. Lasa izy nandeha nody. Diozy izy dia lasa izy nody. Tsisy ny andro teo, tsisy ny tsikilo teo, lasa izy nody. No tany amin'ny hôtel izy ny alina an'iny dia misy vaovao. Maty le Angelo. Gaga izy zay. Maty ahoana. Ok zany maty izy. Tsy taitra izy. Marainy ny andro nisy niazakazaka indray. Efa renao ve vaovao? Dia izy oui, efa reko maty izy. Maty le Angelo. Dia izy non. Il s'est réveillé, il est conscient, il est en bonne forme. Tena zato isan-jato tena kaikinao zato isan-jato. Zay le obéissance tsisy doute zay mitakin'Andriamanitra amiko sy ianao. Za mbola tsy manana zato isan-jato zany ny miracle sy ny prodige zay hitantsika ato amin'ny miracle. Jesosy no manao an'ireny. Io za hiantona minitra foana io. Tsy raha zay force sy bravouritsika hita ny ilaina ananana. Rehefa kolitanao io ao zay. Ao tsika vavatritsika azy. Ray sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo misaotra anao zay ny amin'ny fanahinao. Tsy rery zay. Tsy rery zay manana amin'ny fanahinao. Tsy amikery, tsy ampatanjahana tokoa ny asa fanompona fa amin'ny herin'ny fanahinao. Saint-Esprit, agis comme tu veux, agis comme tu veux, Saint-Esprit, agis comme tu veux. Tu veux qu'on revit? Oui, vas-y, Saint-Esprit. Fais l'opération surnaturelle comme tu l'as déjà fait auparavant. Merci, Saint-Esprit. Moi, je ressens la vie couler en moi. Raiso zay. Ninona tsenitsenitsina rehetra tsy ahatonga zay fiainan'izay mikole ao aminareo hozoloko amin'ny ara-maheran'i Jesosy. Zay sakatsakana rehetra. Misy olona marary fo, misy olona manana problème na cardiaque, ninona tsenitsenitsina dia boseko androany déclareko ny fanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy zao ankehitriny zao. Tononoko ny fiadanam-po anao zay mety stressé. Tononoko fa ianao manana peur. Roako dia volo amin'ny ara-maheran'i Jesosy. Izy mahatonga anao manana an'izany angoisse zany, manana an'izany sensation ohatran'ny te hivomira reny foana. Sitrany ianao androany amin'ny ara-maheran'i Jesosy. Mandehana
fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy ray masina minara-maherin' jesosy mbo anao ny voninahitra mandrakizay ny fiasanao mahery fiasanao mahery vaika tsy miova tokoa anao a ianao le andriamanitry ny anio anao le andriamanitry ny omaly anao le andriamanitry ny mandrakizay efa isaintsaina sady zay anao ny eternité anay jesosy manomana an'izany zay ary le teninao hoe ety an-tantaky ny an-danitra dia iainanay androany ka ny vie divine ny santé divine dia atao anatinay ary ho zarainay amin'ny hafa ihany koa aminara-maherin' jesosy amen fa fahasavan'andriamanitra matozao fa fahasavan'andriamanitra matozao anareo amen samita in'andriamanitra toko